raha ny vaovao azo amin'izao hariva izao moa mahakasika izay zava-niseho tany Mahajanga izay dia mivory miaraka amin'ny lehiben'ny faritra ny amin'izay faritra Boeny izay ny ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ity université ity amin'izao fotoana izao arahantsika miandalana iny kosa ny mety toy an'izay fa raha eo amin'ny famoahana ny voka-pifidianana kosa indray dia ny tanterahana androany ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana vonjomaika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana teto amin'ny tany sy ny firenena ny faharoapolo ny volana desambra lasa teo ny onona tamin'ny famoahana ny isam-bato azon'ireo kandida isan'isany ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana volaravoavy tsirako tarso ny onona tamin'ny fanamariana ny tarehimarika avy amin'ny biro fandatsahambato ny senita ary nitazona amin'ny fitambaram-bato azon'ny kandida ny ainga tamin'ny vokatra avy amin'ny biro fandatsahambato ny sambato sy ny salanisa azon'ny kandida tsirairay isaky ny farim-pifidianana 720 manerana nosy no navoaka ny senita androany famoahana vokatra vonjimaika izay naharitra adiny 7 mahery taorian'ny fanamariana nataon'ny senita dia biro fandatsahambato 7 ny natao toy ny tsy nisy ny vokatra navoakany biro fandatsahambato 12 ny tsy nahazoana vokatra tao amin'ny farim-pifidianana Ambanja commune Antsirabe tao amin'ny farim-pifidianana Ambilobe commune Betsiaka tao amin'ny farim-pifidianana Farafangana commune Ambonivohitra ny Farafangana tao amin'ny farim-pifidianana Vondrozo commune Mahaverina tao amin'ny farim-pifidianana Nikongo commune Nikongo tao amin'ny farim-pifidianana Mananjary commune Voilava tao amin'ny farim-pifidianana Ambato Boeny commune Madirivana tao amin'ny farim-pifidianana Morafenibe commune Morafenibe ny amin'ny tsy fisiany voka-pifidianana tao amin'ny biro fandatsahambato sasatsasany satria araka ny voalazany andininy faha 1 amby 20 andalana faha-efatra amin'ny lalàna fehizoro 240 aotra 4 tamin'ny ray aogositra 240 raha noho ny antony lehibe tsy azo anoarana ny voka-pifidianana tao amin'ny biro fandatsahambato iray na maromaro ny tsy tonga tao amin'ny sampana miandraikitra ny fandrisambato dia manao fitanana an-tsoratra manamarina ny fisian'ny lesoka ny sampana voakasikizana satria hita tamin'ny fitrandrahana ireo fitanana an-tsoratra nataon'ny sampana miandraikitra ny fandrisambato fa tsy nisy ny raharam-pifidianana na ny voka-pifidianana tamin'ireto biro fandatsahambato miisa 13 izay tany saina manaraka ireto tao amin'ny farim-pifidianan'ny farim-pifidianany Sambava fokotanin'ny Bealampony commune Bevonitra noho ny tsy nahateo an-toerana ireo mpanaritra ny atota taratasy pifidianana tamin'ny fotoana natongavany helikoptera izay nanangona ny voka-pifidianana tao amin'ny farim-pifidianany Manandrina commune Ambohimilanja noho ny fanafian'ny nataon'ny dahalo tamin'ny fotoana nanaovana ny raharaha-pisariam-bato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tao amin'ny farim-pifidianany Maintirano commune Andaboka tsy tonga tao amin'ny sampana miandraikitra ny fandrisambato ny atota taratasy mirakitra ny voka-pifidianana biro fandatsahambato fokotany Andrafialava commune Betanatana noho ny fanafiany dahalo tamin'ny andro ny fifidianana tao amin'ny farim-pifidianany Ambovombe fokotanin'ny Sarisanga commune Ambovombe Androy tao amin'ny fokotanin'ny Tsimikaboke commune Maroalipody tsy tonga tao amin'ny sampana miandraikitra ny fandrisambato ireo antota taratasy fifidianana noho ny tsy fandriam-pahalemana anjaran'ny CES no manapa-kevitra mikasika amin'ny fanafoanana vokatra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka na ny mety fanilihana kandida tamin'izay fifidianana izay izy ireo ihany koa no mamoaka anisan'ny toerana azon'ny lisitry ny kandida ny CES izay manana 30 andro aoriana namohan'ny senita amin'ny vokatra vonjimaika ahafahan'izy ireo manome ny vokatra raikitra marihana fa tonga nanatrika ny lanonana teny amin'ny senita ny filohan'ny androm-panjakana ny avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mpanara-maso ny fifidianana ary ny kandida nandray anjara tamin'ny solombavam-bahoaka indrindra ny avy amin'ny Mapara tsy tazana teto amin'ny lanonana teto Alarobia kosa ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana